koko de olo tsy le blakina jia manositra an'le crème zao tena hoe fotsy be voilà iny de ohatra zao le izy de ty zao kelikely sisa de mazava be koa satria tonga de mazava be ohatra zao ny valanao mampiasa anazy malaky alefaso ny commande zay. Miarabantsika rehetra mpanajana ny zavatra zay ho resahako eto androany de mahakasika ny resaka zay famafao be mafana ao Madagasikara amin'izao fotoana izao no hoe resaka mampiasa produit manafotsy hoditra de ny tena na ohatrany hoe nanaitra be tao anatin'le izy ihany koa de le hoe ao anaty fotoana fohy kely de mahita valiny hoe fotsiny ny hoditra anao zany ao anaty fotoana fohy kely monja de rehefa nahaino an'izany zavatra zany moa de nieritreritra hoe manao ahoana mety inona zany produit zany sy ny karazany de araka ny fikarohana zay natao zany nanao fikarohana na afatarana an'le izy de zao zaraiko aminareo manaraka zao ny zavatra zay hitako tao anatin'le izy hoe inona ny mety ho taharo ao anatin'izany produit manafotsy hoditra malaky be zany, inona ny mety ho fiatraika an'le izy ara-pahasalamana indrindraindrindra satria zany moa ny atao hoe domaine misy anazy zany de zay ny zavatra zay tiako hifampizarana aminareo androany hoe ahoana zany fampitandremana fampieritrretana sy mety ho fiorientena anao zay mety ho resy lahatra na mety eritreritra ampiasan'izany zavatra zany ka ao anatin'izay zavatra zay nataoko fikarohana zay zany de misy zavatra telo nolazain'ireo document zany hitako mahatonga an'izay fafotsian'ny hoditra malaky be zay nefa ireo zavatra telo ireo de misy fiatraikany amin'ny fahasalamana tena misy tokoa le izy. Ny voalohany indrindra amin'izay de ilay antsoina hoe hydroquinone. Io hydroquinone io de hita amina produit cosmétique betsabetsaka le izy indrindra ireo produit cosmétique izay tsy mandalo ohatrany hoe fisivanana na karazana fijerevana zany hoe inona ny zavatra atao anatin'ity zavatra ity. Ny fomba fiasan'io hydroquinone io de manajanona ny famokaran'ny hoditra tsika melanine. Io melanine io de ny taharo zay mampatonga ny hoditra ho maintimainty tahaka an'izao. Rehefa betsaka an'io ny hoditra de mainty, rehefa vitsivitsy an'io ny hoditra de miafotsy kokoa zany. De io hydroquinone io de manajanona ny famokaran'ny hoditra tsika an'izay melanine izay misy sela moa zany amin'ny hoditra atsika mamokatra an'io melanine io de ajanona zany ny asan'io sela io de lasa tsy mamokatra an'le maintimainty ny hoditra nefa io zavatra melanine vokarin'ilay sela io de tena misy asany lehibe mihitsiny amin'ny fiarovana ny hoditra atsika amin'ny ultraviolet izay ratsy voaro zany ny hoditritsika de lasa tratran'ny cancer. Mbola ho resahako ao aoriana kely moa ny mahakasika an'izay zavatra zay. De inona ny vokatra ara-pahasalamana foezaka zay mety ho hita amin'io fampiasana an'io hydroquinone io zany raha misy an'io lay produit zay ampiasaina. Mety amaivay avy hatrany ny hoditrao, ho menamena be ny hoditrao ary tena anaintaina ihany koa de may zany ny hoditra ao anatin'le izy. De ny lavitrezaka indray de mampatonga n'lay hoditra rehefa may moa zany le hoditra de lasa maintimainty manjelatra
ary io maintimainty manjelatra eo amin'ny hoditra io a tsy afaka tsony fa tsy maintsy takaitra hoentinao mandramaty a zay zavatra izay zavatra hoditra fotsiny tadiavinao a nefa hoditra maintimainty manjelanjelatra zay tsy ho afaka tsony no hitanao ao aorianan'ilay izy. Ary ny faharoa zay tena mampatahotra satria sakana ny sela-pamokatra melanina tsy hiasa dikan'izany a miaina kokoa zany a ny fiarovan'ny hoditra ao a ny ultraviolet dia amin'ny lavitrezaka zany a ny cancer homamiadan'ny hoditra no miandry a ny olona zay mampiasa ny produit a misy hydroquinone io. Ny faharoa manarakaraka an'izay a ny mercure ity a dia tena zavatra mampatahotra satria tena poizina arasimika izy a mamono vonon'ilay sela-pamokatra melanina eo amin'ny hoditra anao. Foezaka ny zavatra izay aterany dia matsiaro ohatrany hoe misy tsirona vy zany a any ambavanao any maloiloy a mety mandoy ianao a ary mety hisy fanaintainana ny kibo. Tena reo zavatra resako rehetrarehetra reo a dia vokatry ny pozina rehefa mahinana pozina ny olona anankiray a dia misy an'ireo zavatra resako reo. Lavitrezaka indray vao mampiasa kely an'izy ianao zany ka misy an'io mercure io ilay zavatra ampiasana eo dia ireo zavatra mitranga aminao reo voalazako reo. Ny lavitrezaka indray a dia ny aretin'ny voa ary koa ny aretin'ny retsika zany ny nerf dia mety hisy zavatra be dia be miseho amin'izay, mety veritadidy ianao mangovongovotra, mety ianao raritsaina ihany koa amin'ny lavitrezaka izay zavatra izay. Ary ny tena mahaloza an'ity mercure ty a dia tsy ianao mampiasa an'ilay izy rery no misy an'izay zavatra izay fa zay rehetra manodidina anao, zay rehetra kasianao satria lasa miodikodina any anatin'ny rahanao any sy miparitaka amina zavatra fa ilay izy a dia tratrany io avokoa ary manapozina ny tenanao sy manapozina ny manodidina anao zany ilay izy amin'izay fotoana izay. Ary mazava ho azy fa zay rehetra mifanerasera aminao na ny zanakao na ny vadinao na zay rehetra mifanerasera aminao ao amin'ny tokantranao dia ho tratran'io zavatra io daholo. Ny taharo fahatelo a dia ny corticosteroïde ahositra. Ity dia tena zavatra izay mampanahy satria izy a dia anti-inflammatoire ilay izy, anti-inflammatoire zay tena matanjaka be. Na ny dokotera raha mpitsabo dia tena matahotra mampiasa an'izy io ary tena tsy maintsy misy fepetra betsaka izay arahana amin'ny fampiasana an'io zavatra io. Vao may moa zany fa hoe ho ahositra anao amin'ny hoditra anao izy tadidio a fa ny hoditra antsika no taova lehibe indrindra eo amin'ny vatantsika. Mazava ho azy satria mandrakotra ny tenantsika rehetrarehetra izy, tena raha lehibe izy zany ka raha ny vatanao rehetra no hosoranao dia tena ho quantité be dia be no tafiditra any anatinao any. Inona ny fomba fiasan'ilay corticoïde? Anti-inflammatoire ao a araka ilay zavatra nylazaiko teo a zany hoe miady izy zany amin'ny resaka inflammation. Inflammé ny zavatra anankiray rehefa mavaivay, rehefa mafana, rehefa misy fanaintainana, misy fivitosana indraindray dia ampiasaina amina zavatra betsaka io zany fa dokotera irery ihany no afaka manoratra ny fampiasana azy a
fa tsy azo ampiasaina fahafatany koa le izy ary ny asany eo amin'ny hoditra dia lasa mampanifya ilay hoditrao. Zay zany ny fomba fiasany. Amin'ny foiesaka dia inona ny zavatra mety hitranga? Lasa manify kely le hoditrao, zany hoe miaina ny fiarovan'ny hoditrao ny vatanao zany rehefa manify loatra le izy. Mampatonga mony ary mety ho mora kely ny mora maratra ianao, mora zavatra kely tsisy dikany dia efa miteraka ratra eo amin'ny hoditrao zany. Nefa raha mivoha ny hoditra dia ny dikan'izay hoe misy varavarana mivoha hidirana mikroba betsaka any anatin'ny vatanao raha ny hoditrao no misy an'izay zavatra zay. Amin'ny lavitrezaka indray ny fiantraikan'io amin'ny ara-pahasalamana dia manakorotana ny hormone ao anatin'ny vatanao. Ho an'ny mpitsabo moa zany dia mety hiteraka ny syndrome de Cushing le izy manakorotana ny fomba fiasan'ny hormone izay vokarin'ny rein zany, vokarin'ny voa. Mety hahatonga fiakaran'ny tositra ihany koa sy ny diabeta izany zavatra izany. Dia rehefa hijanona ianao amin'io ka tsy manaraka ny torohevitry ny dokotera zany, ampiasainao fahatany ihany le izy fa tsy misy fitarihana fanaraha-maso, dia tena loza be ny hijanonana ao amin'le izy satria manao an'le hoe syndrome d'arrêt an'le izy ianao. Dia mety hanao insuffisance rénale tapika ianao izay tena zavatra mampatahotra le izy, fikorotanana eo amin'ny fomba fiasan'ny voa amin'ny endriny isan-karazany. Izay ny taharitelo mety hiteraka an'io zavatra tadiavintsika zany hoe te ho fotsy ny hoditra, te ho fotsy haingana be ny hoditra indrindra. Dia ireo taharitelo ireo zany no tadidio fa mety ho ao anatin'ny produit izay ampiasainao. Izao ny zavatra izay tiako tsindriana ao anatin'le izy ary zavatra hitako fa satria aty amin'ny firenena misy anay ihany koa dia tena malaza be io produit fanafotsiana hoditra io. Matetika dia ohatrany hoe tsy fanekenao ny tenanao no anaovanao an'le izy, ary ny fiarahamonina koa maneho an'izay zavatra izay hoe raha maintimainty kokoa ve ianao dia ohatrany hoe ambany kokoa, ohatrany hoe tsy fantatra. Fa izao anefa ny zavatra hitako ao anatin'le izy Andriamanitra tena endry be, tena hoe endry tapitrohatra izy. Fa ny olona rehetra mipetraka any amin'ny pays tropical, toerana mafana, dia nomen'Andriamanitra hoditra matromatroka. Zany hoe betsaka melanine io zany mba hiarovana andro zareo satria zareo misy masoandro foana isanandro. Dia nomen'Andriamanitra izy arena ngeza be ny hoditrany maintimainty kokoa, betsaka n'io melanine io hiaro anazy amin'ny ultraviolet. Ny olona izay mipetraka any amin'ny toerana mangatsiaka tsy dia misy masoandro loatra dia nomen'Andriamanitra hoditra fotsifotsy kokoa izy satria tsy tena ilainy loatra zany ho betsaka melanine ny hoditrany. Dia raha izay ny fahendren'Andriamanitra namorona antsika dia tsika indray ve no hanao hoe non, tsy ilaiko zany Andriamanitra fa ny anahako le fotsifotsy kokoa ny tadiaviko. Ny fiarahamonina misy antsika dia efa voapozina zavatra be dia be, mametraka hoe rehefa tsy ao anatin'ity boaty ity ianao ohatrohatr'izao ny endrikao, ohatrohatr'izao ny lokon'ny hoditra anao, ohatrohatr'izao ny vatanao, ohatrohatr'izao ny volonao, dia excluenao zany zay manko ny angian'le resaka hoe somary matromatroka ny hoditra dia
tsy niraisin'ilay olona ny asa fa kosa tadidio fa ny zavatra rehetra izay natao eo amin'ny fiainantsika dia misy antony avokoa izany zavatra izany. Ary ny insécurité eo amin'ny olona matetika tsy fanekeny ny vatany dia ampitany amin'ny olona hafa. Fa ny olona kosa izay manaiky hoe za ohatra izao dia ahita fifaliana izy ary anaiky an'izay vatany izay izy ary ho faliny amin'izay vatany izay ary ho tahina ny amin'izay fanekeny hoe za ohatra izao izay. Fa tsy ny fiarahamonina no anapaka hoe ianao rehefa tsy ohatra izao dia izao zany ianao rehefa tsy ohatra ity dia izao zany ianao. Dia izay ny resadresaka tiako atao aminareo androany fa miratsoanareo indrindra ary misaotra ny ainy ihany koa. Veloma daholo eo.